Ratsim-panahy amin'ity talata 20 Mey 2024 ity manao hoe izay mino azy dia tsy elohiny fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Izao natoko fahatelo ny 9:20. Amin'ny fempanohitra mifanipaka amin'ny lalam-panorenana ilay tolo-dalàna. Laboratoire CDC la Sala 2M efa voatokana tamin'ny taona 2024. Fampandrosoana ny tanàna n'Antananarivo miandry fanatanterahana ny mpanolontsaina Clémence Rarinirina. Ankasitrahana ny fanjohinao ny fahitalavitra MBS tompolasy tompo vavy tokaseto amin'ny fotoana ny vaovao amin'ny ity matinaly ny talata fa 20 ny volana Mey taona 2024 ity. Ngano mbola tsara atsika jiaby ny tenako manasa anao mpanajana ihany koa hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka nefa mahazatra antsika andesina manomboka ny vaovao amin'ny ity androany ity dia ny tatitra ny voaray avy any anivo ny CCO Covid-19 raha ny fantatra dia efatrano tranga vaovao izany hoe tafakatra 430 ny isan'ireo olona izay mitondra ny tsimikaretina teto Madagasikara hatramin'ny androany. Mbola mijanona ho 20 kosa no isan'ireo sitrana hatramin'ny izao ary raha ny vaovao voaray farany hatrany dia nisy olona iray indray lehilahy teratany Filipianina izay notsaboana tao amin'ny hopitaly Ambatovy no namoniany ihany koa izany hoe tafakatra anankiroa izany no maty ny Covid-19 teto Madagasikara hatramin'ny androany. Vaovao mahakasika ny politika no hoentsika manomboka amin'ny tena votoatin'ny vaovao amin'ity androany ity. Mampiteraka resabe eo amin'ny mpanao politika ny momba n'ilay sata mifehy ny mpanohitra amin'izao fotoana izao. Naneo ny heviny mahakasika izay indrindra androany ny mpandrindra nasionaly ny antoko timma teny Belera Ampandrana. Farantsika ny andindin'izay tateriny Germain Menjanahary sy Andry Rakoto Malala. Ny zoma fa 20 ny volana Mey ho avy izao no odiniana ao anatin'ny anteny merandolona mandritra ny fivoriana azon'ny besin'ny maro hatreny ilay tolo-dalàna aotra ray tsipika 2024 izay momba ny sata mifehy ny mpanohitra. Betsaka no mahatsikaritra fa teboka maro no novaina ao anatin'ity volavolan-dalàna ity ka mahatonga ilay lalàna ivoana amin'ny voalaza ny lalam-panondrenana. Rehefa nampitahan'ireo lalàna ireo izahay dia natsapa fa misy karazana lalàna anankiroa izay tsy tokony fameno satria ilay lalàna anankiray vaovao dia mameno fotsiny andinindininy ilay lalàna teo aloha. Izany hoe raha miresaka mikasika ny mpanohatra ara-politika amin'ny ankapobeny le loi ny lalàna 2011-013 dia nanovan'izany kosa ho fanoherana parlementaire ilay tolo-dalàna vaovao. Ho anay dia tokony havana mazava tsara mihitsy ny voafaritra ao anatin'ilay lalam-panondrenana izay efa mitondra ny tany sy ny fanjakana amin'izao fotoan'izao amin'ny 440 fa dia mipetraka mazava ny satan'ny mpanohatra amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Ny fitondrana ankehitriny ihany no nanao ilo lalam-panondrenana io ny taona 2024 ka tsy tokony hopitaribato vilam-bava. Dia any amin'ilay lohateny na ny titre n'ilay lalàna mihitsy ny tokony tsy hipetraka satria raha mijery zay amin'ilay tolo-dalàna vaovao laharana voalohany 2019 dia mametraka izy amin'ny teny vahiny izy ato hoe proposition de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 2011-013 dia rehefa vakina ny andinindininy ao dia apetraka fotsiny hoe raha tokony fanoherana amin'ny ankapobeny no voalazan'ny lalàna 2011-013 dia nisongonana fotsiny izy hoe opposition parlementaire. Nefa ho anay dia zavatra anankiroa tena samihafa mihitsy zay satria République démocratique ny Madagasikara dia tokony apetraka mazava miavaka mihitsy izay sata mifehy ny mpanohitra amin'ny lafiny ankapobeny zay sy ny fanoherana
eo anivony antenimera-pirenena. Fa mirehare ny fitondrana malagasy amin'izao fotoana izao fa anokatra ilay laboratoire izay an'ny malagasy araka ny nambarany filoham-pirenena. Raha ny tamin'ny herinandro teo manko dia fantatra fa misy an'izany laboratoire vaovao izany eny Androibe eny. Tsara nefa ny mahafantatra ny momba azy ity. Horatsika ny andindinizay tateriny Miradora Benjamina sy Andra Kotomalala. La deuxième, ity ny laboratoire vaovao be nampiratiana tamin'ny herinandro lasa teo. Raha ny angom-baovao dia efa tokony nototosaina tamin'ity herinandro ity ny fitokanana ity laboratoire ity. Raha ny fantatra nefa dia tsy laboratoire vaovao izy ity, fa efa nisy tamin'ny taona 2024. Ny professeur Yoel Rantomalala no ministry ny fahasalamam-bahoaka tamin'izany fotoana. Izy no angadina nanana sy vinahitana ity laboratoire izay natsoina hoe Control Disease Center Madagascar na ivitoerana fanaraha-maso ireo aretina mifindra. Ny antony dia nianaka loatra ny aretina mifindra teto amintsika toy ny peste sy ny raboka, any ka natao indrindra ity ivitoerana ity ho sapan-draharaha misahana izany. Tao amin'ny Institut National de Recherche en Santé Publique teny Androibe no namindronana ireo sapan-draharaha andray an-tanana ireo aretina toy ny peste, ny raboka, ny VIH/SIDA, ny tazomoka, ny filariose. Ny tanjona voalohany dia nanaovana ny fikarohana, ny fisorohana sy ny fifehezana ireo aretin'ireo amin'ny alalan'ny fampiasana ireo fitaovana avolenta fa indrindra ireo teknisianina manana traikefa amin'izany. An'ny malagasy tanteraka io ivitoerana CDC io. Efa vita fitokanana tsara ary nisy plaque commémorative mihitsy ty ivitoerana ity ny 2024. Dia izao navadika ho laboratoire d'analyse médicale malagasy na la deuxième izao ary iverenana ho tokanana indray. Raha ny fantatra ihany koa dia efa nisy ihany koa ny laboratoire fanaovana ny test PCR atao amin'ny HGRA, efa niandry fitokanana ny trano, efa vonona ihany koa ny teknisianina, saingy tamin'ny ora farany dia tsy tanteraka ty fitokanana atao amin'ny HGRA ity. Ny fanampim-baovao hatrany no nalalana fa nafindra eny amin'ity la deuxième ity ny fanaovana PCR ary zao izy vonona andray fitokanana fanondroany zao. Ny mahagaga dia efa han'ny fanjakana tanteraka ty ivitoerana CDC ity, ka inona no antony nandokoana azy sy nanaovana ny anarany ho la deuxième. Ny lokon'ny laboratoire dia raha malala fa dia nampitondraina ny lokon'ny fikambanana izay misy ifandraisany manokana amin'ny filoham-pirenena. Zay ve no antony nisiana disadisa teo amin'ny fanjakana sy ny IPM izay mbola tsy niravina loatra. Manahoana ny saran'ny fanaovana fitiliana atao amin'ity laboratoire la deuxième ity. Ny saran'ny fitiliana iray mantsy raha coronavirus no nasiana teny dia mahatratra $20, izany hoe $20,000. Ny IPM nefa milaza fa nanao izany fitiliana izany maimaim-poana hatreto ary tsy mbola nisy ny famatsim-bola azony. Fa lafim-baovao mahakasika ny fahasalamana dia miamitombo isanandro ny olona tratra ny coronavirus eto Madagasikara ary ny loza dia efa misy mihitsy ny maty tamin'ny izany. Betsaka ireo olom-pirenena izay maneho ny heviny manoloana ity tranga ity. Germaine Menjanahary no mitatitra n'izay vaovao izay, rindra tsara ny Andra Kotomalala. Tsy tokony ho adidin'ny fanjakana samirery intsony ny ady amin'ny coronavirus satria tsapa fa efa tsy voafehy ilay valana aretina. Ilaina ny fametrahana sy ny fanarahan'ny olom-pirenena ny fepetra. Zava-dehibe ihany koa ny sosialim-bahoaka izay isan'ny mahatonga ny tsy fihebohana. Lahara-pahamena ihany koa ny fanapariana ny resaka fitiliana. Tsika malagasy tsena tsy mpahoatry ny hoe manana ny ampy dia hoe aterina any ambaravarana ny sakafo na ohatr'izany fa dia davoko iny androany rapitso ary mbola manahirana ana no hohanina rapitso ka izy zany ny tena vahaolana hitako dia hoe dia testa ihany. Io test io zany atao faran'izay tena betabe mihitsy mba na eny fokotany ary atao mihitsy izay hoe apisy anazy satria le olona hiboka ohatrany tsy hitany intsony izay atao dia lasa mivoaka izy dia lasa ohatran'ilay olona indray lasa mafy loha dia mitombo ny voan'ny coronavirus. Eo amin'ny lafin'ny serasera dia manana ny anjara toerany ny mpagnano gazety indrindra fa ao anatin'ny krizy tahaka izao. Misy anefa ny sakana eo am-panatanterahana ny asany. Inona ny mahatonga an'izay? Fanadidina nataony Nomena Andriamanamisata eo amin'ny sary ny tahirinena Ranarinirin. Vohitohitohina tanteraka ny asa fanaovana gazety amin'izao fotoana, manampitrotraka ny krizy sy ny politika izay mampisara-bazana ny matianina eo amin'ny asa. Inona ny mampivaha ny fiaraha-mientana? Mbola misy ve ny etika sy ny deontolojia izay ventesina lava rehefa anatin'io tontolo io? Tsy azo lavina
fa veriasina ny mpanao gazety amin'izao fotoana. Ny fanaovan'ny asan'ny gazety dia mila fianarana ary ankehitriny anefa zay rehetra ka na tireur de câble na olona mpitondra persa fotsiny ao anatin'ny ekipa ny televizion ka indrindra fa mahazo miteny eo amin'ny sehatry ny radio dia mihevitra ny tenany fa mpanao gazety ary ty asa fanaovany gazety indrindra zany no tena mora idirany fieboebona fanandratantena ary tafiditra daholo ny sasa. Lafim-baovao mahakasika ny fampandrosoana kosa indray manontany tena ny poniny arivo ankehitriny manoloana ny tetikasa fampandrosoana ny tanàna. Raha ny tsapa nefa dia tsy mandeha amin'ny laony ny momba an'izay. Manao ny asany ihany ireo mpanolotsain'ny tanàna asaingy tsy misy miaino hatreto araka ity fanadidina nataony Miradora Benjamina sy Andra Kotomalala ity. Fanafoanana ny Easy Park, parkinina ambony-tsena, toeram-pidiovana manaraka ny fenitra, trano an'ny vahoaka madinika, fanamboarana ireo lalana simba, rano fisotro madio ho an'ny rehetra, isan'ny vely rano ny be ny tanàna amin'izao fotoana izany, izay andrasan'ny maro ny fanatotosana azy. Aiza ho aiza tokoa le hoe voatonga eo amin'ny toerana dia ho fanako ny Easy Park e. Ya, raha mikasika ny Easy Park moa zany marina tokoa nefa promesse nataony be ny tanàna zay hoe fanafoanana ny Easy Park zay e, samy naheno an'izay kosa angamintsika rehetrarehetra. Dia iny moa zany mbola tsy nandroso teo anatrehanay mpanolotsaina ny tanàna mahakasika an'izay Easy Park zay, fa ho anay amampanolotsaina dia ny asanay voalohany indrindra, isan'ny asanay voalohany indrindra dia ny fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka, fijerena ny hoe inona avy ireo fampanantenana dia fitakiana ny fanatanterahana an'izany. Fa amin'izao fotoana izao aloha raha ny vaovao farany aloha fantatra dia nanambarany teo anivon'ny mpitantana ny tanàna hoe mbola tsy misy azo tanterahana aloha le tetikasa rehetra izay nampanantenaina hatreto satria mbola raikitra ao anatin'ity ataontsika hoe ady amin'ny coronavirus ity daholo zany aloha na ny mpiara-miasa rehetra na ny rehetrarehetra dia mbola mifantoka na focaliser ao anatin'izay aloha hatreto dia mbola somary tsy mbola mitodika amin'izay fanatanterahana ny tetikasa izay. Ary efa voavaly ve raha matompanolotsaina ny etaeta ny mpamily fiarakaretsaka? Zay avy amin'ny fikambanan'ny taxi Antananarivo. Ary ao anatin'ny fikambanana dia nisy ataontsika hoe fifampiresahana no antony nanekena hitarika an'izany lisitra zany hidirana ao anatin'ny tontolo politika. Raha momba anay manokana ataontsika hoe raha ny fikambanan'ny taxi sy ny ataontsika hoe ny loko volomboasary zany dia mifantoka tamin'izay hoe fifanarahana fototra na tonga anay nitarika an'izany lisitra zany. Raha milamina ny fandaminana ny zavatra rehetrarehetra, ataontsika hoe raha mitana ny teniny ireo tompona andraikitra isan'isana satria araka ny teneniko teo hoe any amin'ny zareo mibaolina dia mitony fiara-miasa ary zahay tsy ilavaniny amin'izany satria koa neoa le izy tsy hoe Clémence Rariny no mila vaniny na izahay mpanolotsaina natolotry ny taxi mila vaniny fa rahantsika mahita kosa fa misy olana maro izay sedrain'ny taxi amin'izao fotoana izao izay mitodika aty aminay mason'ireo olona izay taritanareo hoe aiza ho aiza ny famahanareo ny olana satria nareo ny solotenanay ao dia mifantoka amin'izay zany zahay ary ataontsika hoe tsy afamiala izay ny amin'izay zavatra izay satria tenin'ny fanomezana ihany koa le izy dia tsy maintsy ataonay izay ahafahana manatanteraka an'izany. Hitantsika eo moa ny toy any satria efa misy ihany ny fifampiresahana amin'izao fotoana izao hoe ahoana no andaminana ilamina ve le izy ny apitso angamba no ilaza hoe io fa nilamina ary ny apitso koa ny ilaza hoe raha sanatria hoe io fa tsy milamina dia hitantsika ny toy makasitraka. Eo amin'ny sehatry ny fifamoivoizana kosa dia mandritra n'izao fihiboana izao maro ireo olona izay mangataka ny fahazon-dalana ivezivezy. Manoloana an'izay anefa dia fantatra fa ireo olona izay tsy maintsy mivezivezy noho ny antony manokana ihany no mahazo an'izany fahazon-dalana izany araka ny fanadihadiana nataony Noro Fitiavana sy Tahiriniana Ranarynirina. Tsy enanivony ATT intsony amin'izao no manome ny resaka fahazon-dalana mivezivezy fa ny enanivony CCO Ivato.
tsy netindresaka taminay mahakasika ity raharaha ity androany ny avy amin'ny ATT. Efa ho folo andro izay dia ny centre de commandement Inivato no misahana tanteraka ny fanomezana ny fahazon-dalana ivezivezy ivelana Antananarivo sy ireo faritra telo hafa voakasiky ny fepetra ny fihibohana. Tsy misy idiran'ny ATT intsony izany. Zao tsika miteny zao zany araka le efa toromarika moa zany zay efa natao tamin'ny hainao manjery zay nataon'ny coordonnateur général, matetika ihany koa andriamatoa président any CCO zay efa nanamafy, dia ny CCO zany no manao an'izay délivrance ny autorisation spéciale izay. Motif spécifique no andehanan'ilay olona zany matoa izy mangataka autorisation, dia ao anatin'izay le motif spécifique zay raha ohatra ka hoe andehandevina izy na ohatra ka hoe hanao an'ilay vacation sanitaire, dia izay le durée an'ilay période zay ihany no anomezana anazy autorisation micirculer zany raha ohatra ka sanatrian'izany izy tsy maintsy mivoaka an'ilay faritra izay voalaza tetsy ambony. Raha tsy aivina nefa araka ny vaovao dia voaroroy tamin'ny resaka fanomezana fahazon-dalana ny fiara ivezivezy ny solotena paritry ny ATT Vakinankaratra sy Menabe ary no tanana Ponja Vonjimaika. Araka ny fantatra dia anisan'ny nahazo ny aretina COVID-19 tamin'ny fivezivezena antsokosoko ny olona 520 tafapiritsaka avy any Toamasina. Tsy mbola hita soritra mazava izay tena tompona andraikitra tamin'ny fanomezan-dalana everina tsy ara-dalàna na tafidiran'ireo olona avy any Toamasina ireo. Eo amin'izay vaovao ny fifamoivoizana izay hatrany raha ny tsapa hatramin'ny omaly dia ny antohana tanteraka ny fifamoivoizana teto Andrenivohitra. Saika nahitana izany avokoa moa ireo boriboritany enina mandrafitra ny Renivohitra. Raha tsika ny andindin'izay eo amin'ny sariny Tokira Marolahy. Antony roa lehibe no miteraka ny fitohanana fifamoivoizana eto Antananarivo izay niamafy nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Eo ny fahamaroan'ny fiara mivezivezy ary ny faharatsian'ny lalana. Ho an'ilay voalohany, rehefa mandeha eto Andrenivohitra mandritra ny tapany maraina dia tahaka ny miverina amin'ny andavanandro ny fiainan'ny mponina. Fiara fitateram-bahoaka manao vody azo araka ny fomba fiteny, ny fiaran'olon-tsotra mifanaretsaka eraky ny arabe, tsy lazana intsony ireo miantsona eny amin'ny sisin-dalana ka manampitrotraka ny fahateren'ny lalana. Indraindray na hatramin'ny folakandro aza, tsy vitsy ny fiara mbola mifanaretsaka eto Andrenivohitra. Fa antony iray faharoa miteraka ny fitohanana ny fifamoivoizana ny lalana ratsy manerana Andrenivohitra Gasikara. Tsy afaka amin'ny andavanandro ny mpampiasa fiara io lalana ratsy io. Tsy hita soritra ary tsy refeo ny ben'ny tanàna Antananarivo Renivohitra manoloana izany. Vao nanomboka ny fihibohana teto Antananarivo, nampanantena ny mpitondra fa hanararoatra hanamboatra ny lalana simba rehetra manerana ny Renivohitra. Ankehitriny anefa, efa 520 andro fandiminy isika izao no nihiboka. Raha tena azo lazaina koa fa nisy izany fihibohana izany, fa tsy hita na lalana iray metatra aza na sipanamboarana teto Antananarivo. Fa lasaizany ben'ny tanàna, mihiboka ihany koa ve? Raha ny zava-misy, ny lalana nampanantenaina hamboarina, tsy nisy vita. Mifandrirotra miady amin'ny mpivarotra treto no mbola mahaliana ny mpitantana ny tanàna. Ireo mpivarotra manana ny tsena no fongorona, kanefa ny eny an-dalana avela mivarotra ihany. Dia ny mpampiasa lalana sy ny mpandeha an-tongotra no mizaka ny vokany. Lafim-baovao hafa kosa indray no andesintsika manao ny vaovao amin'ity androany ity, toy ny ilay tranga nisy eo teny Ankazomanga Omaly. Taoriany vonjena no tanterahan'ny BIS na ny brigade d'intervention spéciale teny an-toerana Omaly ary araka ny fitiliana natao, vao marina fa tsy fahasemporana vokatry ny tsy mikaretina coronavirus no nanjoy ilay rangahy fa noho izy taizana aretina ny tosidra sy vokatry ny areti-po. Tsy aivina fa sempotra teo alohan'ny toerana fivarotam-panafody iray teny Ankazomanga ny lehilahy izay nampiteraka savorovoro teo amin'ny tambazotra-tserasera sosialy. Nizany marary ny ekipan'ny BIS araka ny fandaminana sy ny toromarika avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny centre de commandement opérationnel na ny CCO COVID-19 ary nitondra ilay marary teny amin'ny hôpitaly be Felatanana. Fa ho an'ny majanga isika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity, nagnano fanambarana tao anatin'ny tambazotra Facebook Omaly ny teo anivy ny ministera ny fitsarana makasika ilay lehilahy iray izay namitahiraka tany Mahajanga, voamarina fa nitondra ny tsy mikaretina coronavirus.
rahantsika ny andindin'izay tateriny ravorazafy mahenina sy Mathieu Prince. Ity no fanambarany préfet Mahajanga momba nitrangana coronavirus any toerana. Tamin'ny herinandro lasa iny tamin'ny folo volana Mea dia nisy ireo missionnaire izany hoe mpamita iraka avy any andrenivohitra anatanteraka asa teto Mahajanga. Dia rehefa natao ilay fitiliana ny andro ny alatsinainy niany ny atalata nalefa natany Antananarivo dia izay le tatitra tao isan'andro ao amin'ny CCO hoe miandry valy ny fitiliana isika. Ny valy ny farany tamin'iny herinandro iny dia nisy 20 ny isan'ireo fitiliana ny andrasana valiny fantatsika fa avy any amin'ny Institut Pasteur any Antananarivo no anaovana an'izany fitiliana izany. 20 missionnaire anankiroa olona eto Mahajanga petraka amin'ny fokotany eto Mahajanga izay mampiseho sorotraretina mampiayay. Dia omaly hariva nivokatry ny fitiliana dia namoaka fa ilay olona roa izay teto Mahajanga monina eto dia negatif. Ohatran'izany ihany koa ilay 12 avy amin'ny ministeran'ny rano manitahiraka aty amin'ny taleparitra negatif. Ilay valo avy ao amin'ny ministeran'ny fitsarana anankiray amindreo positif. Avy tena malim-ponta ny ministeran'ny fitsarana tanatina fanambarana navoaka ho maly alina no nanimpahany ity ministera ity fa tsy piasan'ny fitsarana velively ilay lehilahy namitahiraka tany Mahajanga izay voan'ny coronavirus. Consultant ianivon'ny tetikasa iray ambany fandrindrany ministeran'ny fitsarana ireo 7 mianatany teto Antananarivo ny alahady 10 Mey. Efa tonga melotany Mahajanga kosa ny olona iray hafa nanampy azy ireo. Fametrahana sy fandrindrana ny kojakoja ary informatika sy fampandehanana amin'ny laon'ny tambazotra na configuration du serveur no fanatanterana ilay tetikasa fandrafetana anaty solosaina ireo asan'ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana, ny fitsarana arabola ary ny fitsarana ambaratonga atondian'izy ireo tany an-toerana. Ny alateo no nivaly ny fitiliana natao tamin'izy 10 mianadahy ka ny iray tamin'izy ireo no fantatra fantondra ny jimokaretina nalefa avy hatrany taty Antananarivo na tokamonina moa izy ireo. Vaovao mahakasika ny fahasalamana izay hatrany miditra agnatin'ny vaninandro ny manintsy atsika amin'izao fotoana izao. Anisany olona tena marefo ara-pahasalamana ireo diabetika. Inona ary no fepetra tokony ho raisina sy ny fitandremana atao? Manao ahoana ihany koa ny fandraisana ireo karazana tambavy ho an'ireny olona marefo ara-pahasalamana ireny. Misy ny fanadadiana natao mahakasika an'izay androany ho arahantsika eo amin'ny sariny Tokira Marolahy. Isan'ny olona sokajiana ho marefo ny olona diabetika, arahy maso akaiky ny fahasalamana, indrindra moa fa manoloana izao valanaretina coronavirus izao. Isan'ireo sokajin'olona tsy mahazo misotro ny tambavy CVO ny olona diabetika. Hatramin'ny fiandohana dia ny tambavy no fitsaboana voalohany ny ainan'ny malagasy talohan'ny idiran'ny vazaha teto Madagasikara. Maro dia maro nefa ny karazana tambavy izay nanaovana fanandramana niaraka tamin'ny Madeglusil efa mihoatra ny 20 isa fa misy mety manimba ny fo na ny rein na ny aty dia ny Madeglusil zany ny hita fa tsara indrindra dia io no tazonina. Dia raha miresaka ny CVO isika ankehitriny dia araka ny efa ambaran'ireo ny eny amin'ny Imramo ny efa namoaka an'izay ny olona misy tositra, ny olona manana olana any amin'ny rein, ny zazakely dia tsy mety ny misotro azy. Ho an'ireo diabetika izay mampiasa fanafody maro koa dia fieranay ilay izy satria azadiny fa misy ny antsoina hoe interaction médicamenteuse. Izany tena mitandrina izahay amin'ny fampiasana azy. Variana amin'ilay anarana hoe Covid-19 isika eto Madagasikara dia adinodino fa karazana gripa ihany izy ity.
saingy avy amin'ny coronavirus izay virus mahery vaika sy tsy mbola fahita ka izay no tsy mbola hafehezana azy hatreto. Ankoatra io aretina mandripaka maneran-tany io anefa pahazo ny rehetra amin'izao vaninandro manintsy izao ny aretina hafa tahaka ny sery sy ny tazo ary ny olona marefa ara-pahasalamana no tena mora voany. Misy teboka 4 ireto tsy maintsy tandrovana ho an'ny olona diabetika amin'izao vaninandro manintsy izao. Rehefa mikorotana ny diabeta dia niena ny hery fiarovan'ny diabetika. Mora andairana aretina izy zany, na io maladie virale na maladie microbienne, ary zary lasa mirongatra reny gripa mahery na tazo mahery reny ho an'ny diabetika. Ao anatin'izao vanim-potoana rinina zao ny tena netanana ny diabetika dia ny voalohany manaraka ny tsakany sy andavany ny fizaham-pahasalamana, mihinana na mampiasa ara-dalàna ireo fanafodina diabeta, ny fanafody ny hypertension artérielle, izay fanafody rehetra ampiasaina. Manao fampiasam-batana ao an-trano isan'andro, manaraka ny tsakany sy andavany ireo fomba fisakafo ara-pahasalamana, hajaina tsara ny fatra, ny sakafo sy ny ora fisakafoana. Dia ny fiarovan-tena tsara indrindra dia ny manao fitafiana na akanjo mafana ianao. Araka ny antotanisa eo am-pelatana ny Amadia, sehatra mpikirakira ny diabeta eto Madagasikara, eo anelanelany iray taona hatramin'ny 7 ny salantaona ny malagasy misy diabeta. 20 isan'andro ny olona tonga mizaha-pahasalamana eny amin'ny Amadia etsy Faravohatra, ary 15 hatramin'ny 17 ny olona raha maso akaiky ny fahasalamana eny amin'ny hôpitaly Amadia no ilay toe-batana diabetika. Ijanonantsika hatrany izay resaka fahasalamana izay nitondra fanazavana mandidina ny fisian'ny aretina dengue ao an-tampon-tanàna ny Mahajanga, ny tompona andraikitra ara-pahasalamana iray any an-toerana. Waratsika ny andindinin'izay tatery ny Ravorazafy Mahenina eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Princy. Ny eo tsy resy, ny eo tonga ihany, mitombo isatrany ny olona voan-tainga ao Mahajanga tampon-tanàna, mitaraina ireo marary no tsy fandraisana andraikitra ny fanjakana amin'ny fiantohana fanafody, saika izy ireo ihany no miantoka izany fitsaboana azy. Mandeha ilay olona amin'ny voalohany dia omena ilay fanafody, dia miverina izy dia hita fa mivoatra ho zavatra hafa ilay aretina, dia misy moment zany tsy mifanaraka amin'ilay hoe raha dengue ilay izy dia izao ny protocole tokony andraisana ny fandraisana tanana atao amin'ilay olona. Dia amin'izay fotoana izay mety misy fanafody hovidiana satria efa tsy mifanaraka amin'ilay protocole de prise en charge ny fanafody avoaka. Talohan'io dia efa nisy ny narary ary tsy niandry izay hoe vokatry ny fanolorany zahay, fa nanapa-kevitra ny tato amin'ny SSD, zany hoe tato amin'ny bureau ny district hoe tsy maintsy raisitsika tanana ireo olona ireo satria izay mibaiko nomeny fanjakana, dia nampiasaina araka izay fanafody tao aminay. Tamin'izay fotoana izay mety misy ny nampidiana satria tsy ampy hitsabonan'ilay olona ny karazan'ilay fanafody tao aminay, dia tokony nampiana fanafody hafa mba hatsara anazy, dia izay no natonga n'ilay fampifidianana tsisy tao amin'ny farmasia n'ilay CSP. Izay ilay hitenenako anareo hoe hiteny hoe ampy tsy ampy sarotra be satria tsy voafaritra mazava hoe ho firy moa nisan'ny marary io, fa izay tonga eo aloha raisina tanana arakaraka ny fanafody misy eo am-pelantanana. Tsy misy ny isa mazava mahakasika ireo marary na koa namonainy vokatry ny aretina dengue ao Mahajanga, vao omaly anefa fantatra fa misy trangana coronavirus ihany koa any an-toerana. Vaovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho taterina aminao ny momba ny fifanarahan'ny filoha Frantsay sy ny chancelière allemande mahakasika ny fanarenana any Europa. Etsy andaniny ihany koa ny disadisa misy eo amin'ny Chine sy États-Unis izay nahazoany OMS fampitandremana. Ireo no tateriny Ravorazafy Mahenina aminao ato anatin'ny vaovao avy any ivelany, rindran-tsary ny Mathieu Princy. Norahoana ny filoha Amerikanina Donald Trump ao omaly ny vondrony iraisam-pirenena mihaino fahasalamana na ny OMS. Nilaza izy fa hofoanany afaka 30 andro ny fanampiana omeny raha toa ka tsy misy fiovany ny ady atao amin'ny Covid-19. Nampiany filoha Amerikanina ihany koa fa mety hiala tanteraka ao anatin'ny OMS i États-Unis
tamin'ny alalany tamazotra Twitter no naneho ny heviny filoha amerikana nivantana ho an'ny filoha tale général ny OMS Tedros Adhanom. Olana ray mipetraka ihany koa ny fomba fiasan'ny OMS any Chine izay natehitra ny filoha amerikana ary nilazany fa saribakolin'ny Chine ny filohan'ity fikambanana ity. Omaly ihany namaly ny antso nataon'i Donald Trump i Tedros Adhanom ary nampanantena fa hijery akaiky ny ady atao indrindra ho andro firenena mikambana ao anatin'ny OMS. Any Eropa nanolotra sosikevitra arabola 500 miliara euro ialan'ny Eropa ao anatin'ny krizy vokatry ny Covid-19 omaly ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny chancelière allemande Angela Merkel. Fanampiana izay natokana ho andro firenena tena vomafy noho ny fianaky ny aretina izay nampitotongana ny toe-karena. Tsy mbola manan-kery ny tolo-kevitra, mbola mandalo eo anivon'ny Komisiona Européana sy ireo firenena 720 mpikambana. Araka ny tolo-kevitra trany, alaina amin'ny alalan'ny fandramam-bola io 500 miliara euro io ka samy mandrotsaka ny firenena Européana. Tsy ireo misitraka izany no an'olony vola fa ny firenena tsirairay avy. Fandresendahatra ireo firenena hafa no dingana manaraka izay tsy mbola nahitana marimaritra iraisana hatreto. Saika no lavin'ny Pays-Bas ny firenena Skandinava ny fifampiresahana nisy tany aloha amin'ny herinandro avy izao no andrasana ny valiten'ireo firenena hafa i Autriche izay tsy manaiky ny fanaovana trosa hatreto. La présidente Ursula von der Leyen doit présenter son propre plan le 27 mai prochain pour la relance économique de l'UE. Izay no nandesitsika namarana ny vaovao tamin'ity matinali ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Azadonoina afaran'izao vaovao izao dia misy ny fandaharana manokana izay hitaterana aminao sy resahana ny mandidina ny toy ny rara ao Ambovombe Androy izay iarahana amin'ny sampany fampalalam-baovao hatrany. Aoriana izay fandaharana manokana izay dia atolotra aminao tahaka ny mahazatra rehefa matinaly karan'izao dia misy ny horonan-tsary. Amin'ity androany ity dia ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Colombiana Unrated no atolotra aminao izay filma action izy io na ireny filma somary mihetsiketsika na gidragidra hoe atsika ireny. Ary ny mpilalao fototra ao anatin'izany dia i Zoe Saldana izay fantatry ny maro eo amin'izay sehatra ny filalaovana horonan-tsary izay. Ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby amin'ny manaraka indray. Sambiatsara tompoklay sy tokovavy.